Andriamatoa filoham-pirenena jaina. Andriamatoa Saramatoa ministra isany membre ny gouvernementa. Andriamatoa manamboninahitra général isany mitaraina ny tany. Injany ny rano ny rahalahtsika latsaka amin'ny tany miakatra any an-danitra ary mitaraina ka miteny koa Andriamanitra hoe nakaiza iabela rahalanao. Manatena aho fa tsy isika no hiteny tahaka ny kaina hoe moa ve zaho no mpiambina ny rahalaako, suis-je le gardien de mon frère? Tena mpiambina ny rahalatsika isika. Izaho zay miteny eto zao. Marina fa pastora ao ary teolojianina. Ity ambony pilipitra no toerana izay natao hitoriana ny tenin'Andriamanitra. Fa noho ny fahoriany ny tany, tafahoatra loatra ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenetsika. Azo lazaina fa ao anatiny atao hoe crise sécuritaire atsika. Koa dia mijoro eto aho misolo tena ny vahoaka malagasy izay mitaraina ireo vahoaka mandinika. Miangavy re mitalao aminareo tompon'andraikitra ara-panjakana handray an-tanana faranjaingana izao tsy fandriam-pahalemana izao. Toy ny tany amin'ireo tany sasany izay nisy an'ireny acte terrorisme reny. Ny arivan'iny ihany dia nijoro ny cellule de crise izay notaritiny filoham-pirenena sy ny ministry ny atitany miaraka amin'ireo miaramila manam-pahefana nandray an-tanana ny crise tamin'izany fotoana izany. Saoran'Andriamanitra fa tsy mbola tonga amin'izany trangaizantsika. Kanefa na tiatsika na sy tiatsika dia misy terrorista mampiororo ny vahoaka amin'izao fotoana izao dia izao vonon'olona isan'andro amin'ny feno abibiana izao. Noho izany mitodika aminareo généraux manamboninahitra, asehoy ny fianarana zay nataonareo, asehoy fa ny galona zay eny ambonin'ny soroka reo dia mendrika ary sahaza ho anareo, ary izao ny fotoana ahafahanareo manao démonstration sy mampiseho ny fahaiza manao nareo. Tsy fotoana ny kabary intsony zao, tsy fotoana ny fanaovana challenge zao, fa fotoana ny action, satria efa tsy hay monenana intsony ny tany. Ny rano rahalahtsika milatsaka amin'ny tany mitaraina miakatra any ambony, ka dia izany no mahatonga manao zao antso zao. Tsy fanaoko izao eto amin'ity vidéo sahazany ity, kanefa dia mitaraina miaraka amin'ireo koa. Todika amintsika pray tanindrazana, isaorana be dia be isika nanana an'ilay atao hoe pression populaire. Rehefa hitatsika manoloana zao manomboka an'izao toe-javatra nisy zao, dia hitako fa tsy andro isika ny vahan'ny olana satria mety tsy indray mifoa ny tompon'andraikitra. Mety manana ny priorité ny sasany tsy fantatro. Fa hita izao tamin'ny alalan'ity trangana azo antahina ity, fa rehefa mifanometanana atsika dia ilaina manomboka izao ny fanaovana pression populaire. Marina fa tsy ny Facebook no manao ny lalàna, marina fa ny fitsarana tsy eto amin'ny alalan'ny tambajotran tserasera, kanefa raha ilaina dia toy izao etsika nataontsika tamin'ny tahina zao, andeha ho atao fitaovana manomboka androany ny pression populaire mba hahatonga ny fandraisana andraikitra faran'izay haingana ny amin'ny situation d'urgence. Situation d'urgence, mesure exceptionnelle. Hafatra manokana zany ty androany ity, izay tondranay ny fitarainanay eo aminareo. Mino aho fa ray aman-dreny ianareo ary zanakareo zahay vahoaka malagasy, tsy misy angamba ny zanaka mitaraina amin'ny ray aman-dreniny ka ho atoso-botanana. Efa ranako amin'ilay teny ny soratra masina manao hoe ianareo zay ratsy aza mahalala anome zavatsoa ny zanakareo, maika moa fa nirainareo zay ny an-danitra. Koa dia manantena fa ny andraikitra izay napetraka aminareo dia tsy hamelanareo tafandromandry, satria ny rano rahalahtsika no mitatao eo ambony lohatsika. Saotra mialoha tompoko, samy tahin'Andriamanitra. Salama daholy, enjanambe ny zava-misy ankehitriny a.
von'olona gauche von'olona droite mihodina kely ianao dia von'olona zany hoe manjaka tanteraka ny tsy fandriam-pahalemana. Zavatra tonga tato saiko dia hoe za hoe ilay zo n'olombelona ilay lalàna indraindray manomebahana ny mpanao ratsy, manomebahana ny mpanao ratsy ny lalàna indraindray satria maninona? Satria raha mahita ireny von'olona mahatsiravina ataony tsy mahataotody ireny ka tratra ny olona tsy mahataotody nanao azy dia hoy zao hoe miendrika ho vonoina ihany koa ilay tsy mahataotody. Fa ny tany moa misy lalàna dia tsy afaka manao izany isika. Dia amin'izay fotoana izay ny lalàna lasa miaro ny mpanao ratsy. Antahoana fa ny lalàna moa dia convention izy io, zany hoe apetraky ny fiarahamonina, apetraky ireo hay lalàna zany, mpamolavola lalàna mba hisian'izay organisation eo anivon'ny fiarahamonina izay. Ny zon'olombelona ao amin'ny article fahatelo déclaration ny droit de l'homme dia milaza fa manana zo hiaina manaraka ny tsirairay. Dia nefa indrisy misy olona mamono manala izay fahalalana iaina izay. Ny article 5 ihany koa dia milaza fa tsy misy olona mendrika izany vono zany traitement inhumain zany, kanefa ny tsy mahataotody dia mamono ny hafa. Dia rehefa tratra dia tsy mahataotody satria misy ny article 5 hoe tsy misy olona mendrika izany torture izany dia lasa voaro izy. Tsy hita mihitsy raha ny zava-misy ankehitriny dia ny lalàna hoe maso misolo-maso masolo azy. Amin'izay fotoana izay mety fahintanteraka ny zalahy hoe izay amery misabatra dia velesina misabatra araka ny tenin'ny Jesoa tamin'izany fotoana izany. Tena mampalahelo ny zava-misy ankehitriny satria moa misy ny lalàna dia tsy afaka atao zany zavatra izany ka manao antsoavy ny mpitondra fanjakana mba hijery akaiky ireny tranga von'olona ireny tsy fandriam-pahalemana isan-karazany ireny izay tratra re tompoko mba ho fahaizana, tena ho fahaizana araka ny lalàna fa tsy hoe satria manam-bola dia avosotra, satria misy avocat dadatony ao dia avosotra, satria ilay rafozany mpitsara ao amin'ny fitsarana dia avosotra, na hoe satria ny valany miasa ao amin'izao dia avosotra. Aoka mba ho fahaizana araka ny lalàna satria mampalahelo ny zava-misy ankehitriny ary mila ndraisana fepetra hentitra faran'izay haingana. Mampalahelo ireny fa tsy olona mahatsiravina, mampalahelo koa manasa anareo mpitandro filaminana mba hanao asa anareo fa tsy hoe rehefa mpianatra migrevy dia andeha anareo hamono mba ataovy mihinana tsy fihinana koa ireny mpangalatra ireny mpamono olona mahatsiravina ireny. Miraso.